Antony nahatongava le kiba taty zany mialohan'ny fotoana dia nanomana mihitsy zany le fandaharam-potoana rehetrarehetra sy ny fandraisana le fanokafana ny fomba ofisialy ny fanavaozana isa-taona ny lisym-pifidianana. Efa nisy ekipa ny savalalana zany tatya tany amin'ny tokom-bolana lasa dia ny elo lalana ihany koa moa zany reo le ekipa ireo amin'izao le akatoko ny voalohan'ny volana desambra zao. Ny zavatra natao zany dia nijery fotony mihitsy ny amin'ny fomba anatanterahana zany ny fandaharam-potoana rehetrarehetra satria ny fenitra zany amin'izao le fanamariana zao dia mba tena hipaka any amin'ny sarambabeny any amin'ny fokotany any amin'ny quartier any zany lay hetsika zay ho atao. Marina hoe ho an'ny Madagasikara le izy fa ny toerana zay mandray amin'itony hetsika itony zany dia zana iny koa omena tombon-dahiny. I Mahajanga moa zany no ny fidiny satria rehefa jerena le ato anatin'ny distrikany Mahajanga voalohany ity dia tena samihafa be zany ny toerana misy an'ireo le fokotany raha mikasika ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana na ny fifidianana mihitsy. Misy eo fokotany ataontsika hoe tena ambany ny fisoratana anarana nefa be mponina, misy indray fokotany be mponina ambany ny fisoratana anarana, misy fokotany be mponina ambony ny fisoratana anarana fa rehefa tonga ny fifidianana vitsy le tonga mifidy. Zay le fahasamihafany le zava-misy eto Mahajanga zay zany na tonga zany nihetsika hoe inavy moa zany reo le fandaharam-potoana nanomboka ny fa 20 ny volana novambra mitoy ny fa 30 ny volana novambra zany hoe ny larobia sy ny lakamisy zany dia efa nisy ny fanentanana ny sensibilisation nanirahana reo le tanora avy eto toerana ihany hidina any amin'ny quartier any dia ireo moa zany no mandresy lahatra amin'izay tokony soratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana zay. Ny fa 20 ny volana novambra ny lakamisy folakandro zany nisy le atao hoe mini cadre de concertation. Mahazatra antsika zany dia ny olona andray anjara ny mini cadre de concertation mamonjy ny renivohitra fa tamin'ity zany ny mini cadre de concertation nentina tany amin'ny fokotany tany amin'ny quartier. Zay moa nahatonga izy hoe natao amin'ny fokotany Manjarisoa, Manga, Mahabibikely ary Marivato abattoir eto Mahajanga zany nanaovana azy. Dia ireo le mponina mihitsy ao toerana zany natsoina hiady hevitra dia navitrika moa zany ny olona ary maniry moa zany ny tohizan'izay le hoe fampidinana ny cadre de concertation any amin'ny fototra zay. Ny an'io folakandro misy le cadre de concertation multi-acteur zany hoe saritsariny efa hitantsika reny le izy fa somary nitarina hoe eo zany reo le mpiara-miombonantoka antoko politika, société civile, ny mpampalala vaovao, ny any amin'ny administration fa natsoina ihany koa ny sarambabeny avy any amin'ny faritra samihafa zany hiady hevitra mahakasika ny fisoratana anarana anatin'ny fifidianana sy ny mahakasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny zay. Zay zany amin'ny ankapobeny le ataontsika hoe paipaika sy ny antony na tonga ny fidianana ny Mahajanga andray an'le fanamariana ny voalohan'ny volana desambra. Fantatra somary tsy dia marisika ireo tanora eto Mahajanga amin'ny resaka fisoratana anarana sy fandehanana mifidy mihitsy. Inona ny antony mety mahatonga an'izay raha ny fanadihadiana nataon'ny voamera Mahaleo? Eo aloha zany le tanora tsy dia tena liana amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy dia le zava-misy eto amintsika ihany koa na ny ataontsika hoe ny olon-dehibe hita zany tamin'le mini cadre de concertation somary ataontsika hoe diso fanantenana kivikivy amin'le raharaha politika dia misy fiatraikany zany zay eo amin'le fanentanana azy hisoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana andray anjara ny fifidianana. Ny zay lafin-javatra zay moa hoe somary marisarisa ny tanora anisany nahatonga ny seni mifidy zany reo le tanora misy an'le atao hoe conseil communal des jeunes eto Mahajanga zay miara-miasa moa amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena reny mihitsy zany no nantsona ary nalefa ny paritaka ny amin'ny quartier samihafa tanora avokoa izy ireo misy mpianatra ny akamarony andresy lahatra zany ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindraindrindra ny tanora tahaka azy. Inona ny hoe ny endrika manokana mampiavaka an'le fanentanana sy le sensibilisation aty hoe inona ny tiana sogadina hoe misogadina lehibe zany ao anatin'izay fanentanana zay satria izy ataona isaky ny misy fifidianana atao misy any zay fanentanana zay.
le mariatsika am'izao le fanokafana ny ranona révision de la liste électorale na ny fanavozana isa-taona ny lisy mpifidianana marina tokoa isa-taona zany dia atao le fanentanana ho amin'ny fanakana ny olona mba andeha irohatra zany isoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana fa ny ataontsika hoe mety mampiavaka azy anie zany amin'le faritra zay mandray an'le etsika dia ampifanarahana ohatr'izay ihany koa zany ny paikady amin'le fandraisan-dahatra araka ny nambarantsika to hoe eto Mahajanga dia tanora zany na etsika mba hanao an'le fandraisan-dahatra le toerana rehetrarehetra eto Mahajanga ny fokotany rehetrarehetra dia noezahana zany mba ho voakasika n'le hetsika avokoa zany hoe izay tsy nandehana n'le fanentanana le sensibilisation nanaovana ny mini cadre de concertation na ihany koa ny dinana manokana mihitsy nanaovana ny fanentanana amin'ny endriny hafa miaraka amindreo le kilalao sary mihetsika zany ao amin'ny scope digital zay miara-miasa moa amin'izay ny am'izao fotoana izao. Raha fantatra folo tapitrisa ny tanjona amin'le fifelin'ny voasoratra anarana anaty lesy mpifidianana amin'izao fotoana zany firy ny efa hoe tena soratra anarana mialohan'le hoe révision ny voalohan'ny volana desambra no manomboka zany ny fanavaozana isa-taona ny lisy mpifidianana ny dikan'izay zany amin'ny voalohan'ny volana desambra io zay vao misokatra ny lisy mpifidianana amintsika miteny zao zany dia mbola 9,222,918 700 sy roa arivo sy roa alina sy roa hetsy sivy tapitrisa zay no isan'ny mpifidy zany ao anatin'io lisy mpifidianana io manerana Madagasikara manerana ny Madagasikara.